Lafim-baovao ahafahatanteraka ametraka lalàna mamaritra ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina 3P ny gouvernemanta. Lalàna izay entina ampirisiana ny fampiasam-bola eto amintsika raha araka ny fanazavana nentin'ny minisitrim-panjakana misahana ny fotodrafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanatsariana ny tany. Ametraka lalàna mamaritra ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny 3P ny gouvernemanta. Lalàna izay entina amporisihana ny fampiasam-bola eto amintsika araka ny fanazavana nentin'ny minisitrim-panjakana misahana ny fotodrafitrasa, fampitaovana ary ny fanatsariana ny tany. Trandrena aty amintsika izay ny tsara indrindra satria misy bazy io hitovizana foana. Matoa misy statistika meno hoe raha ohatra hoe 100 ny resahana 20 ny tanteraka misy antony ihany, tsy hoe no mamalagasy itsika fotsiny ka manintsika raha tonga dia mamakany amin'ny 20 zany fa tsy mbola variana miparitaka be dia be fantatra fa mety tsy ahomby le izy, mety tsy ho ampy le izy, dia zay tsy maintsy zay le lazaiko hoe on va pas refaire les roues fa misy zavatra efa standard io hoe raha ohatra zao dia tsy mety io. Ohatra zao le hoe ametrahana ny reto le cellule ny tapoy amin'ny PPP reto efa misy rafitra ahitana hoe misy ny rafitra le hoe manao promotion le izy, mamelona le izy, mais zay le hoe cadre incitatif fa misy kosa manara-maso tokony zaraina tsara zany fa tsy hoe ny sehatra mpanara-maso nataonao aloha eo nefa aza tia fa privé ny eo akaikinao dia raha ohatra zay sehatra hoentinao dia mety ho sahirakirana ny fomba fampiresahana ka io ny fanjakana tsy maintsy marala-tsaina tsara zany hoe encadrena le izy fa avela ny initiative privé satria privé tena davitsika zay PPP zay mahatonga antsika mametraka an'io zava-dehibe mihitsy. Raha momba ny tetikasa afaka iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, raha mifantatra dia 12 ny tetikasa ivelona fa lahara-pahamehana. Anisan'izany tetikasa izany ny momba ny angovo, ny drano ary ny fotodrafitrasa. Ivelona ivoaka ny fiandohan'ny taona 2024 ny lalàna mamaritra ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Bruno de Cazol, manampahaizana frantsay momba ny lalàna dia nanolotra sosikevitra mikasika amin'ny fandrafetana io lalàna io. Sosikevitra izay natolotra amin'ny mpiara-miombina antoka rehetra ary ahitana andininy 720.